ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa. Ho an'izay rehetra mahalala an'Andriamanitra sady vao antso no masina, dia eo aminareo mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Dia fifaliana ho anay ny manolotra ny fiara-pana sy ny firetsoa antsika rehetra araka izany nahatratra ity lakamisy takariva ity indraika afaka iombona amin'ny alalan'izao fandaharana ampalalao azy lalana tokony alehako izao isika tsirairay avy. Dia hiaraka mivavaka isika milohan'ny hanarantsika ny fandaharana. Andriamanitra rainay izay any an-danitra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, isaorana sy ankalazaina, omena voninahitra mandrakariva ny anaranao noho ny alehim-piazanao sy ny voninahitrao, noho ny fitiavanao sy ny fitahianao anay tsirairay avy, ka tratraranay ity fotoana ity, ary ahafahanay miombona amin'ny alalan'izao fandaharana izao, andinihanay ny teninao, andinihanay tena, andinihanay koa nefa ny asanao sy ny anjara fanomponay tsirairay avy. Dia misaotra indrindra noho izany fitiavan-dehibe atolotra ho anay izany. Tena betsaka loatra ny zavatra izay nataonay tsy hifanaraka amin'ny sitraponao, angatanay famelan-keloka, angatanay famindrapo izany rehetra izany, ka diovy ny fonay, diovy ny fanahinay, diovy ny mombanay manontolo mba ho afa-keloka sy ho afa-pahotana, ary dia ravao ny hevitry ny fisarahana izay tsy ahitanay ny tavanao Andriamanitra. Ankehitriny ary dia misaotra indrindra fa ny teninao dia eo anatrehanay mandrakariva, mampianatra anay, manoro lalana anay, manitsy anay sy mananatra anay, ary mitarika anay amin'ny lalan'ny fahamarinana, ary indrindra koa manamasina anay amin'ny alalan'izany fahamarinana izany, satria ny teninao no fahamarinana. Dia mitenena aminay tsirairay avy ka ny fanahinao masina no ataovy ao anatinay. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Niresakantsika hoe ny mahantra indrindra no tena tafalatsaka sy voageja sy mivarilavo ao anatin'ireny karazana faharatsiana maro isan-karazan'ireny. Dia niresantsika taon'izany koa hoe ahoana sy ahoana avy moa ilay hoe mahantra, ahoana sy ahoana avy ilay hoe manan-karena. Fa na izany na tsy izany dia izao. Ny fiarahamonina dia ahitana karazana olona maro samihafa. Tahaka ny arato-tarihana manko ny fanjakan'Andriamanitra izay navorony samihafa karazana hozy Jesosy Kristy rehefa nanao fanoharana izy. Ka tena samihafa mihitsy, olona maro samihafa ny ao anatin'ny fiarahamonina, olona maro samihafa ny ao anatin'ny fiangonana, olona maro samihafa no eto amin'ity izao tontolo izao izay iainantsika ity. Misy manan-karena dia misy mahantra, dia misy ny atonontonona ny eo an-tenatenany. Fa ny karazan'olona maro samihafa ireo dia misy ao anatin'ireo avokoa ny manao ireo karazana faharatsiana maro samihafa. Raha ohatra ka jerena ny fiarahamonina dia jerena ny ten'Andriamanitra dia izao, tsy misy olona marina ary tsy misy olona hoe reto karazan'olona reto marina, hoe ny mpanan-karena rehetra marina,
na ny mahantra rehetra marina na ry atonotony rehetra marina, fa na ny mpanankarena na ny mahantra na ny atontonony eo anelanelan zany de samy ahitana olona be fahadisoana, be fahadalàna, manao izay tiany atao manaraka ny fiainan'izao tontolo zao avokoa. Eo anatrehan'izany rehetra zany nefa de zao, samy tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra na iza na iza. Andeha hojerena ny voalazan'ny ten'Andriamanitra araka ny Timoty voalohany, ny toko voalohany, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo. Timoty voalohany toko voalohany, ny andininy fahaefatra ambin'ny folo sy fahadimy ambin'ny folo, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Fa be indrindra ny fahasoavan'ny tompontsika tamin'ny finoana sy ny fitiavana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin'ireny izaho no lohany. Ray masina, manamasinana anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Zay zany no voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Tonga tetỳ ambonin'ny tany Jesosy Kristy hamonjy ny mpanota. Io zany tsy misy resaka hoe hamonjy ny mahantra, na hoe hamonjy ny mpanankarena, na hamonjy ny atontonony, fa hamonjy ny mpanota zany hoe rehefa olona etỳ ambonin'ny tany ka mpanota na iza na iza, natao inona saranga misy azy, natao inona fari-piainana, natao inona toerana misy azy, n'inona momba azy, de hamonjy ny mpanota no nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany. Ka tsy misy olona zany tokony hiteny fa ny karazan'olona ohatran'izao na ny karazan'olona ohatran'izao no hovonjena, na avela heloka na amindrana fo, fa ny olona rehetra, zay mpanota rehetra na iza, zay no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy tetỳ ambonin'ny tany hamonjy izany mpanota izany. Raha ny tena izy hamonjy anao, hamonjy atsika, isika mpanota nahatongavan'i Jesosy Kristy. Satria karazana fahotana maro be no iainan'ny olombelona eto amin'ity tany fandalovan'ny ity. Karazana fahotana maro be. Raha ny fitsaran'ny olombelona samy olombelona dia mety misy ny hoe fahotana kely, hoe mety azo leferina, azo amindrana fo. Dia misy fahotana lehibe izay heverina fa hoe zany kosa tena tsy azo amindrana fo, tena tsy azo leferina, raha ny fitsaran'olombelona sy ny lalàn'olombelona. Fa ny eo amin'i Jesosy Kristy dia izao, na inona fahotana nataonao, na inona fahotana nataonao, rehefa tsy mahazo ilay famindrapo ianao, dia anisan'ny voaheloka foana. Izany hoe na kely fahotana vitanao na lehibe fahotana vitanao, rehefa diso ianao eo anatrehan'Andriamanitra dia diso. Rehefa diso ianao eo anatrehan'ny fitsaran'i Jesosy Kristy dia diso. Averiko ihany, raha eo amin'ny fitsaran'ny olombelona samy olombelona dia zao, misy heloka izay azo amindrana fo, fahotana izay azo amindrana fo, sy tsy azo amindrana fo, fa ny eo amin'ny Tompo tsy zany. Ary eo amin'ny fitsarana eo amin'ny olombelona, eo amin'ny lalàn'olombelona, na ny fomba fitsaran'olombelona dia matetika misy aza diso, mbola mahazo famindrapo. Fa mety misy tsy diso, mahazo fanamelohana. Zay ny fitsaran'olombelona zay. Satria fitsaran'olombelona anie tsy azo lazaina hoe ho marina zato isan-jato. Fa ny fitsarana izay azo antoka fa marina zato isan-jato
dia ny fitsaran'Andriamanitra, ny fitsaran'i Jesoa Kristy tsy miakatra, tsy mitanila, tsy azo anaovana kolokolo na anaovana aferafera na anaovana risoriso ozy izy ny fitenenana, ny fitsaran'Andriamanitra fa tsotra ihany ny ahafahanao azahoana famindram-po ao amin'izany fitsaran'Andriamanitra izany dia zao ny finoana fa Jesoa Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota ka ny fandraisana an' Jesoa Kristy izay ihany no lalana tokana ahafahana hamonjena ny olona, ny fanekena fa Jesoa Kristy no tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota. Tsy misy lalana hafa, tsy nisy fomba hafa hitan'Andriamanitra hamonjena ny mpanota ankoatran'ny nahatongavan'i Jesoa Kristy na nolorany an' Jesoa Kristy ho tonga tetỳ ambony tany hamonjy antsika mpanota. Tsisy zavatra hafa. Ary Andriamanitra tsy nanana safidy hoe ity no atao na ity no atao, fa fanapahan-kevitr'Andriamanitra avy de Jesoa Kristy ilay zanany lahatokana, Andriamanitra tokoa, avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao ary tena Andriamanitra Jesoa Kristy. Izay ihany no nalefa ho afaka hamonjena ny mpanota, ny mpanota rehetra na mpanota ohatran'iza na mpanota ohatran'iza dia izay no lalana hitan'Andriamanitra fa ahafahana mamonjy ny mpanota. Zava-dehibe, tena zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina, eo amin'ny fiainan'ny zanak'Andriamanitra, eo amin'ny fiainan'ny fiangonana izany hoe Jesoa Kristy tonga tetỳ ambony tany hamonjy ny mpanota izany. Tena zava-dehibe izany. Ary raha mahafantatra, raha ny ao anatin'ny calendrier, ao anatin'ny titiandron'ny ampiasaintsika amin'izao fotoana izao zany, dia voamarika ao anatin'izany ny fotoana izay nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany hamonjy antsika mpanota dia marian'ny fiangonana ho ny 5 ny volana Desambra, ny 4 sy 5 ny volana Desambra, satria hoe tokotokony ny fiheveran'ny fiangonana sy nandaminan'ny fiangonana ny anaovana ny fahatsiarovana ny nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambony tany dia zao ny alina ny 4 Desambra. Zay no fandaminana izay noraisin'ny fiangonana, ny 4 sy 5 Desambra, satria eritreretina zany, heverina, ekena, vinavinaina fa hoe ny alina 4 Desambra no teraka tany Betlehema Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra, izay no nahatongavany teto ambonin'ny tany, nahatongavany olona ka nahaterahany. Izany dia marian'ny fiangonana, ny fiangonana misy ny fiangonana misy anao izay mihitsy tsy voatery hoe mitovy amin'ny fiangonana misy fa ny fiangonana izay manana fomba tahaka ny fiangonana izay misy dia mankalaza an'Andriamanitra, manome voninahitra an'Andriamanitra, manao fety, manao fahatsiarovana ny nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambony tany amin'izany daty sy andro voalaza izany hoe ny alina 4 Desambra sy ny 5 Desambra isan-taona isan-taona. Zava-dehibe ho an'ny fiangonana kristiana izany, satria tsy nisy famonjena raha tsy tonga tetỳ ambony tany Jesoa Kristy, tsy nisy famonjena ny mpanota raha tsy tonga tetỳ ambony tany Jesoa Kristy. Ary averina ilay zavatra ten'Andriamanitra hoe mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao, mahatoky ka tokony ekena amin'ny fankasitrahana rehetra izao teny izao. Tonga tetỳ ambony tany Jesoa Kristy hamonjy ny mpanota. Izay manohitra an'izany dia tsy kristianina, ary izay manohitra an'izany dia manohitra ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra sy manohitra ny programan'Andriamanitra sy
Ten'Andriamanitra mihitsy no nandefan'i Jesoa Kristy ho tety ambony tany hamonjom-panota, ary manohitra ny fitiavan'Andriamanitra ny olona izay mandaha an'izany hoe fahatongavan'i Jesoa Kristy tety ambony tany hamonjom-panota izany. Nahatongavan'i Jesoa Kristy tety ambony tany dia izao: hamonjy ireny olona hitantsika eto sy eroa mivarilavo, afatotra ny zava-mamamy, zava-mahadomelina, miaina amin'ny karazana faharatsiana maro isan-karazany, miaina amin'ny fitondrantena ratsy isan-karazany io, izay manana toe-panahy mifanohitra tanteraka amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Hamonjy ny olona rehetra izay voakasika izany sy afatotra izany sy miaina amin'izany. Zay no nahatongavan'i Jesoa Kristy tety ambonin'ny tany. Tokony hanaiky an'izany ny olona rehetra, na iza na iza. Eo anatrehan'izany dia miomana fatratra isika kristianina amin'izao, efa samy miomana daholo amin'ny fankalazana ny fety nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany. Vao aingana, vao tsy ela, vao andro maromaro fa mbola tsisy iray volana, tapa-bolana mahery kely, izany hoe tany amin'ny faran'ny volana oktobra sy ny voalohan'ny volana novambra tany ho any, ny olona sasatsasany dia nankalaza fety izay heveriny fa zava-dehibe aminy dia ny fetin'ny maty sy ny hoe fetin'ny olo-masina sy ny hoe fetin'ny Halloween. Izany fetin'ny mampatahotra dia fetin'ny maty dia fetin'ny olo-masina. Izany nisy nankalaza tao amin'ny faraparan'ny volana oktobra sy ny fanombohan'ny volana novambra. Maresy lahatra andry zareo izany, ikendry zareo izany fankalazana fety izany dia ataon'ilay izy. Fa ny kristianina koa dia izao maresy lahatra ikena hanomezam-boninahitra an'Andriamanitra dia atao ilay fankalazana ny andro krismasy. Fa matetika koa ny kristianina dia izao tsy miandry intsony ilay farany, ilay fotoana izay 2024 sy 2025 desambra, fa efa mandeha mialoha asa ny fankalazana ny fahatsiarovana izany fotoan-dehibe eo amin'ny fiainan'ny kristianina izany, ary hanao fanentanana sy ilaza vaovao androany. Fa anisan'izany ny ratsana fanantenana sampana vokofomanga FJKM eo anivon'ny Foibe. Ny ratsana fanantenana vokofomanga FJKM Foibe dia anatanteraka fiombonam-bavaka, fiarahana miompo amam-panahy amin'ny fankalazana sy fidirana an'Andriamanitra, hanamariana ny krismasy izay nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany. Hanamarika izany isika fiombonana no hotanterahana amin'ny fankalazana sy fanamariana ny andro krismasy, ka entina hidirana sy hanomezam-boninahitra hankalazana an'Andriamanitra, hisaorana an'Andriamanitra noho izany fitiavan-dehibe izay natolotr'Andriamanitra ho antsika, ka nanolorana an'i Jesoa Kristy hamonjy antsika mpanota izany. Ny fotoana izay hanatanterahana an'izany dia ny 29 volana desambra. Asabotsy 29 volana desambra manomboka amin'ny 7 maraina ao amin'ny fiangonana FJKM Akazomanga. 29 desambra 2024 ao amin'ny FJKM Akazomanga manomboka amin'ny 7 atsoina isika rehetra, ny kristianina rehetra, ny fiangonana rehetra, ny sampana vokivokomanga sy ny ratsana fanantenana rehetra sy izay rehetra te hanohana ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany, izay rehetra liana amin'izany asan'ny ratsana fanantenana sy ny vokivokomanga izany, izay rehetra liana amin'izany fankalazana krismasy iombonana, anehoana ny firaisam-po sy ny firaisan-tsaina, iarahana amin'ny tenan'Andriamanitra izany.
aoka ho vavaray saina iray no raha antsika mankalaza an'Andriamanitra dia anokana fotoana natanterahana an'izany hoe vavaray saina iray entina mankalaza sy miteran'Andriamanitra noho ny atsiarovana na tongavany Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany izany isika. Noho izany ry havana dia izao manentana antsika rehetra hiaraka hiombona amin'izany fanomezam-boninahitra sy fiteran'Andriamanitra no nahatongavany Jesoa Kristy izany amin'ny alalan'ny ratsana fanantenana vokovoko manga foibe efitsika ema. Tahaka ny fanaontsika mahazatra dia atsoina ny isaky ny fiangonana na fitandremana na fikambanana izay te handray anjara nomen'Andriamanitra talenta isika hoentina midera sy mankalaza sy manome voninahitra azy ka izay afaka mandray anjara, izay te handray anjara rehetra dia afaka misoratra anarana mialoha. Ho voafetra manko ny isan'ny mpandray anjara satria tsika tsy manana fotoana lavabe hivalam-parana fa fanompoam-bavahantsika manomboka amin'ny 7 eo dia mety mirafitsika any amin'ny roa any mety ezahana izay ahafahan'ny tsirairay avy mamonjy ny fidirana amin'ny maraina nefa koa tsy maintsy ezahana ny ahafahana mamonjy ny fodiana amin'ny folakandro na ny hariva. Afaka misoratra anarana avy hatrany ianareo na manatona ireo tompon'andraikitra ny mpandrindra ny ratsana fanantenana foibe na manatona ny sapana vokomanga foibe ao amin'ny trano ifanomezan-tsoa ao Analakely. Fa ny tena marina, ny tena mety dia izao manatona ny tompon'andraikitra ny mpandrindra ratsana fanantenana foibe ianareo na ianareo miantso amin'ny alalan'ny antso-taribia milaza manamarika ny fandraisanareo anjara amin'ny alalan'izany fidirana sy fikalazana an'Andriamanitra noho ny nahatongavany Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany izany. Ny talenta izay ananantsika any amin'ny toerana maro samihafa any dia hoeto hiterana an'Andriamanitra amin'ny ankapobeny. Matetika dia ny eto Antananarivo sy ny manodidina no tena mpamonjy izany fiombonana izany, mpanantanteraka izany fiombonana izany. Efa nisy ihany ny fotoana izay hoe somary mivoaka lavidavitra kely, nisy olona avy any lavidavitra kely tonga, efa nisy ny avy any Imeritsiatosika, efa nisy ny avy any Ambatofotsy iny faritra any amin'ny Sotabaritany tsy amin'ny rivo miray zany, efa nisy ny avy any Imeritsiatosika, efa nisy ny avy any Manjakandriana. Fa ny firariana dia izao, raha afaka mamonjy ny avy any lavidavitra kokoa dia tena tsara indrindra. Fa entanina manokana ny eto Antananarivo sy manodidina, misy synodam-paritany 4 eto Antananarivo dia misy synodam-paritany izay mifanakaiky amin'izay synodam-paritany 4 izay, ny mifanakaiky indrindra ao ny Mananara Firaisana, ny Arivo Mamvaovao, ny Voanendrefana, ny Atsimon'ny Rivo Miray, ny Atsinanana Karatra Fahazavana. Zany anisan'ny hoe akaikikaiky Antananarivo zany afaka mety afaka miezaka mamonjy ny fiombonana. Tena zava-dehibe io fiombonana io satria raha dinihina tsara tao anatin'ny fisian'ilay valanaretina tsy dia nisy fotoana loatra nahafahantsika nanatanteraka fiombonana, fa misy fotoana zao ahafahantsika miombona dia entanina ny tsirairay avy hiezaka hanatanteraka araka izay azo atao izany fiombonana izany. Raha sitrapon'Andriamanitra dia ho tanterahana ao amin'ny efitsika emina. Akazomanga amin'ny 18 ny volana Desambra ny Krismasy iombonantsika. Eto ny ankizy rehetra, eto ny tanora rehetra, eto ny mpiandraikitra rehetra, dia eto
ny sapana vokomanga rehetra hoento ny fiangonana rehetra hiaraka irodorodo anome voninahitra n'Andriamanitra amin'izany fotoan-dehibe homanina izany isika, satria tsaroantsika fa zava-dehibe no nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambonin'ny tany. Amin'ny fotoana, ny tena fotoanan'ny krismasy tsy hanana fotoana iombonana isika, iombonana mivantana, fa any amin'ny fiangonana izay misy antsika tsirairay avy tsika no samy ankalaza ny fetin'ny Jesoa Kristy, ny fetin'ny Noely, fetin'ny krismasy zany. Fa io fotoana io no atokantsika iombonana dia samy miezaka. Afaka atao tsara ny maneho ny talenta any amin'ny isam-piangonana na isaky ny fikambanana na isaky ny tarikany, anehoana ny mahafety kristianina ny andro krismasy. Dia mino izay fa efa nomboka isoratra anarana isika. Ny taratasy mikasika izany dia amin'ity herinandro ity ho tonga any am-pelantananareo. Efa hanomboka hiezaka handefa ny taratasy izay efa eo am-panaovana ny taratasy ary tsy ho ela dia hiparitaka ny taratasy. Fa na izany na tsy izany ny filazana amin'ny onjam-peo tahaka izao dia efa anisany filazana hahatongavan'ny fanentanana sy ny filazana any amintsika tsirairay avy ihany. Dia misy mananteny izay fa betsaka no irodorodo hanohina ny antso amin'ny mezam-boninahitra an'Andriamanitra. Izay ny fandarantsika androany, fa raha ohatra ka hisoratra anarana ianareo dia afaka miantso ny numéro telefona ireto ianareo. Misy numéro na telefona vitsivitsy ho tonoiko ireto dia raiso fa afaka misoratra anarana amin'ny alalan'ireto ianareo. Maromaro ny mpandrinda ratsana fanantenana fohy be, fa misy numéro vitsivitsy izay haikitrinjery fotsiny reto izay fatapatatro atoloko anareo dia afaka misoratra anarana amin'ny alalan'ireto: 033 70 034 07 482 27 034 07 482 27. Raha izay 033 07 482 27. Dia manarakarak'izay 034 70 034 70 297 42 70 297 42 dia 034 45 40 034 45 403 34 403 48 403 48. Zay misy numéro na telefona vitsivitsy ireo izay afaka atsoinareo ahafahanareo mandefa ny fandraisanareo anjara, fisoratanareo anarana amin'ny alalan'izany fiombonantsika amin'ny alalan'ny krismasy izany. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra hivavaka isika. Ry Tompo, Ray anay izay any an-danitro, fivorianaonay ny misaotra anao no nahafahanana tanteraka sy ny ombona tamin'ny alalan'ity fandarana ity, izay tsirairay avy dia samy ahazo lesona, samy ahazo toky fa tonga tetỳ ambony tany Jesoa Kristy hamonjy mpanota, kanefa samy handray fanapa-kevitra fa handray sy hino an Jesoa Kristy, hanaiky ilay fitiavana ao Andriamanitra, handray ilay fitiavana ao Andriamanitra, samy ho resy lahatra fa hamonjy anay no nahatongavan'i Jesoa Kristy. Ary dia mangataka izay hoe hiara-iombona aminay ianao amin'ny fankalazana sy ny fideranana ao Andriamanitra, amin'ny fahatsiarovana izany fotoana lehibe izany. Manokana fotoana manokana ny ratsana fanantenana vokomanga fohy be ankalazana ao Andriamanitra noho ny fahatsiarovana izany fotoana lehibe nahatongavan'i Jesoa Kristy teto ambony tany izany. Dia raha sitraponao ianao no hanatanteraka izany, fa ny anay dia fikasana ihany. Ianao no hanatanteraka ny fikasanay raha sitraponao. Metraka ny fiainam-piany rehetra ampelantananao izay arovy amin'ny zavatra
maro samihafa satria ratsy zao fiainan'izao dia ambino amin'ny zavatra rehetra mba ahita fitahiana, ahita fahombiazana eo amin'izao fiainana sarotra sy manahirana izao. Manao ny voninahitra mandrakizay amin'ny anaran'i Jesoa Kristy nanaovanay ny vavakay. Amen. Dia mametraka manam-peo na manam-pitafa manonona ny fiadanan'i Jesoa Kristy ho aminao sy ny ankohonanao izahay ho azy rery voninahitra. Amen. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Ampalalao aho izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sainy vondrona mifampitantana eto amin'ny radio Vaovao Mahasoa.